Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Mba fantatrao moa fa araka ny fanandramana azo mikasika ny herin'izany atao hoe fiaraha-miasa zany dia izao ny vokany. Ny fiaraha-miasa dia mitondra fahalalana bebe kokoa anao, ahitanao hevitra vaovao, anananao faharisiana bebe kokoa. Tsarovy fa tsy misy olana izay tsy voavaha rehefa hiarahana mikaondoha izany, indrindraindrindra rehefa apetraka ao amin'Andriamanitra ihany koa. Ny fiaraha-miasa dia mampitombo ny hery, manosika anao tsy heritreritra ny mahahenao anao mandrakariva, ary anadino ny izao izay mety mipahana-pe ao anatinao. Ny fiaraha-miasa dia mety hanampy anao azo namana vaovao izay ahafahanao mizara ny olana misy aminao. Ny fiaraha-miasa dia manampy anao mba hahiara-paly, manampy anao hiaraka ory amin'ny hafa, manampy anao tsy handao namana, manampy anao ahay mipetraka amin'ny toerana ambony sy ny toerana ambany ihany koa. Ny fiaraha-miasa dia manampy anao ahaizanao miaina ao anatin'ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana ihany koa indraindray. Ny fiaraha-miasa dia ahafahanao mamita zavatra betsaka sy tsara kokoa toy izay ianao rery no anao izany. Ny fiaraha-miasa nefa dia tsy maintsy mila fandaminana, mila fandeferana, ka io indrindra no hampianatra anao tsy ho dia tena fa hahay izara amin'ny hafa, hampianatra anao mba anaiky izaran'ny hafa ny zavatra izay hainy ihany koa. Raha ianao rery mantsy no milalao baolina dia tsarovy tsara fa mety tsy handresy ianao, fa ny fiarahanao miasa amin'ny ekipa no ahafahanao mahazo fandresena. Tena nampianatra antsika izany tokoa ilay raintsika any an-danitra, mba hiainantsika amin'izay fahaizana miara-miasa amin'izay voalohany indrindra, ary ahaizantsika ihany koa miara-miasa amin'ny mpiara-belona amintsika izay tsy azo adino mihitsy. Araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Petera 1:9 manao hoe farany. Miraisa saina ianareo rehetra, miarah ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetretena. Amen. Tarika nosy ampianazo ao teso hanetritena doanao tsy anana fofenoa vonavona de feony fokoka
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ampianaro ao dasou hitira favalonay eny atraminy reo zay panenjika ganinonina zonaoa disarotra de hijoro tsy anantaotra fa ezaka irosoatrany sy tondrambavaka hoan'ireo zay mijoro fa havalonay. Ampianaro izay pahalala ilay tena fitiavany fanitia fanaoanay ka samifa nasoa sy fandefitra toko ka tsy hisy haream-po. Ampianaro izay pahalala ilay tena fitiavany fanitia fanaoanay ka samifa nasoa sy fandefitra toko ka tsy hisy haream-po. Radio feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. arahaba ombampiraritso no atolotra anao tafaraka atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Ny faniriana indrindra rehefa mamboly ianao dia havita taonane ny vokatra izay miakatra ary ho betsaka ny ambim-bava. Ny fomba ahafahana manatanteraka izany dia ny fitehirizana ny vokatra rehefa mitobaka izy ireny amin'ny fotoana avokarany. Mbola iresadresaka mahakasika io fomba fitehirizana io ihany ny fandaharantsika amin'ity anio ity, koa dia mihaino finaritra tompoko. Karakarao tsara. tena efa matoy tsara daholo reto voamainy reto ry lenina. Adray, zandray ve no atoronao ho an'izany? Iza mahita Zany eny natoron'ny fily voalohan'ny fomba fitehirizana voamaina sao adinonao ary. Ay tokoa moa. Eny re. Tonga de karakarao ary fa aleo zanao zavatra fa raha izany. Andraso fa ho fafako tsara etsy amin'ny tany malalaka etsy dia eo reto no atapiko andro. Eo zao tena mahazo masoandro tsara, mora mainy reto. De efa vonina zany ny tsy asianao azy. Angamo mila tsy izany e. Fa iza ny natoron'ny fily voalohany, zasa ianao ry lenina.
mila tsy madio na plastika madio no anamainana an'ireo fa tsy atao amin'ny tany zany tokoa moa zao mora bobongolo ifily raha tratra ny amandona avy amin'ny tany oa eny tokoa marina zany loza saika nanaonao foana inao aza aleo aka tsy madio anahazako an'reto raha izany fa andany ianao raha anao zavatra avy ataovy maina tsara ry lenina vo asitrika anaty diony ohatray zany ve ho atoronao ahy andraso aloha efa voasasa tamin'ny rano mamay ireo gondreo bry ay mbola miandry akoho zany fa tsy tonga de efa nataonao andray kosa efa namana rano ary aly afako maly iny hoe anadiovanao gono ianao ko anga mbola tsy vita ndray lera angaty koa de mbola ampangotraka rano ndray azy zany ko inona mampimi am'izany sia oery leniny inone manginy eo efa voasasako tamin'ny rano mamay reo sady efa maina tsara fa tonga de alefa ao zany no vonimby efa maina tsara ho tehirizina le brity koa le retsy raha anao vazivazy ratsy mandreraka nitsika ataovy tsara fa mbola ho vomafy am'izany ianao mariny ary lenina koa de tsy mba hivazivazy mihitsy zany le retsy ka nenao amin'ny zavatra tsy tokony hivazivazina no vazivazina ko manahira bry lozane fa tiantoka ray lavaka ny tsika mba nitady tombony kinanjo na tombony loze fa misinna lenina andao inona no mampivaloarika anao toy zao andao jereo ao amin'ny tranom-bokatra anaram-ba nitahiry bry fa aikanja filalova ny voalavo ao an-trano fitehirizam-bokatra ao rotoko ny voalavo ny vokatra ny tehirizina loza marina hoy eny tena marina ny tenin'ny fily fa mila karakaraina ihany keo ny trano fitehirizam-bokatra le retsy oa fa angamo ny teny an'izany izy iny tsika kosa zany maika tsy faingana ko zao vomafy ka ifily aniny teny hoe mba ho fiarovana amin'ny voalavo indrindrindrindra no anisan'ny antony lehibe hikarakarana ny trano fitehirizana ny vokatra fa zany tsy nandray an'le izy ho zava-dehibe zay nenao netiny miakamony zay mavoan'ity britika de ahoana zany ny tokony atao amin'io raha izao no mitoy de ho baky ropotsika mariny inona ny atao ry bria inona moa fa tsy avoaka aloha ny vokatra de diovina sy karakaraina ingy ianao mba tsy taran'ny fahavoazana de efa hainao daholo zany ny tokony atao rehetra andao fa ze tsy hay ve tsy anontaniana ny fily aleo hiatsony ankizy de atao tana maro io aleo arahana tsara daholo ny tokony atao ry bry rehefa hitahiry vokatra fa tia mahazo atsika tia ny tsy laitraka mariny vomafy finogony zao reo rotoky ny voalavo reo iny tadidy zay ry lenina zao voany manao asa indrosa intelo akory ary mitatitra ny reto adalan'iza moa lozako atao ahoana fa ny fanadinoana sy ny akamona ny efidin-dafo ny atao rery lenina fa aza-by resaka eo mbola ho azoko ianao io fa andao ka tsy marina kosa ve ny teniko sy
dia inona avy ary aloha izany no tokony atao amin'ity tranom-bokatra ity e? Jeretoko ty loto ato le retsy aiza moa tsy anjakany voalavo raiso ny kifafarylenina dia diovina tanteraka ato mo za anamboatra tafo sy ny sisy INCFO aingany ianao e. Tantara no soratany Zoanitra no narahanao teo, novelomin'ny mpanoratra Serila. Mety hitranga tokoa no hoe efa narahana tsara no hoe vokatra matoy tsara sy maina tsara atao amin'ny gony ny sasana tamin'ny rano mahamay no tehirizina kanefa tao mahakivy ihany fa tapitra rotoky ny voalavo ny vokatra mba ny tehirizina. Azo atao tsara ny misoroka an'izany amin'ny alalan'inona amin'ny fikarakarana ny trano natao hitehirizam-bokatra. Vao maina moa no resahantsika dia inona avy ary ny fikarakarana tokony atao amin'ny trano fitehirizam-bokatra. Diovina tsara ny trano natao hitehirizana vokatra, tsy asiana fako sy korotanetana mihitsy ao. Ankoatran'izay, tapenana avokoa ny lavadavaka mba tsy hidiran'ny voalavo satria fantatsika tsara fa ny voalavo dia isan'ny fahavalon'ny vokatra. Eo ihany koa ny fanapahana ny ratsakazo manodidina ny trano fitehirizana mba tsy hahafahan'ny voalavo mipita makao amin'ilay trano izay hitehirizana ny vokatra. Mbola ady amin'ny voalavo ihany satria reny ny tena fahavalon'ny vokatra araka ny resahana teo. Raha trano misy tongony no hitehirizana ho vokatra dia tsara raha asiana vy na fanitso na hazo fisaka boribory manodidina ny tongotry ny trano mba tsy ho tafakatry ny voalavo. Dia izao ihany koa tsara raha maso ny tafo so misy lavaka na lodoka izay hidiran'ny orana. Fantatsika tsara fa hanimba ny vokatra ho tehirizina ny orana ka dia arao maso tsara izany ny tafo mba tsy hisy lavaka na lodoka. Ary ny horesantsika farany mahakasika ny trano hitehirizam-bokatra ihany izay tena zava-dehibe dia ny fanasiana varavarankely roa misy makarakara vy madinika ny trano mba hahafahan'ny rivotra mivezivezy. Ny makarakara vy kosa dia hisorohana ny fidiran'ny voalavo. Ny fisian'ny rivotra mivezivezy dia tsy habobongolo ny vokatra izay ho tehirizina. Raha araka tsara ireo dia ho azo antoka ny trano fa hatahiry vokatra tsara. Tsy hoe zava-baovao akory ireo fomba fikarakarana ny trano fitehirizam-bokatra izay nitansaina taminao ireo, fa mety ho efa renao na efa ampiarinao mihitsy ary angamba kanefa tsara ny mampatsiahy ny zavatra mahasoa mba ahatsara ny fitehirizana. Dia ankasitrahana ary ny fanarahanao ny fandaharana asa sy tontolo iainana hatramin'ny farany. Zoanitra no nanomana izany ho anao, Rila kosa no teo amin'ny lafin'ny teknika. Dia mirary fahombiazana trany eo amin'ny fitehirizana ny vokatra. Jesosy ilay Andriamanitra tena fony lanitra maro tonga ety an-tany ary ho faty izany no nataony mba ho fanavotana sy anao mba tsy ho very mandrakizay fa zanakiniray fa tsara ny midera an'Andriamanitsika fa izy de fitiavana ho bildera ho ankalaza andary olon-drehetra
anjely masino samy anandrape derao aleluia. Tarika tia ray izy de mombantsika naizalalanakale mba tsy oreraka fanleo miheriny isaorana ny fanainy izay mananatra ary mampianatra zay tokony hata fa tsara ny midera anandriamanitsika fa izy de fitiavana obilderao ankarazao andao ry olon-drehetra sy ry anjely masino samy anandrape derao aleluia. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. ry mpiaino malala namanao andrembovonjiarina aviany zao mbola mandombaravarana ato aminao zao ary misaotra an'Andriamanitra raha toka mbola velonaina ka afaka mifampahery indray tsika amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Andeha tsika amaky teny avy hatrany arak'izay hitantsika ao amin'ny boky ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahaenina ary atombokontsika eo amin'ny andininy fa 120 sy ny manaraka. Ty tantara ty dia manambara ny fomba nataony Elisa mba hamonjena ny Israely tamin'ny fanafiana nataon'ny Sirianina tamin'reto zanak'Israely reto. Ary izao no zavatra nitranga. Andeha vakitsika ny 120 satria nitady mihitsy ny amongorana zanak'Israely, ambabona zanak'Israely ny Sirianina. Kanefa dia isaky ny andeha anafika izy andreto zanak'Israely dia ohatra ny tsy nanjary foana zany fanafiana zany, tsy tanteraka satria manana lehilan'Andriamanitra, manana mpaminany ny zanak'Israely izay atao hoe Elisa. Ary sosotra tamin'ity Elisa ity ny mpanjaka ny Siriko dia lasa izy naniraka mba andeha isambotra n'io mpanompo anankiray io, dia Elisa izany. Eo amin'ny 120 dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjaka ny Siria noho izany zavatra zany, ko niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjaka ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjaka ny Israely, na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao aza. Ary hoy ny mpanjaka, andeha izaho izay toerany mba anirahako isambotra azy, ary no lazaina taminy hoe indro ao dotana izy. Zay zany no tetika nataon'ny mpanjaka ny Siria fa mba aombiaza ny fanafiana ny Israely, dia ity mpanompon'Andriamanitra ity izay mpaminany mahalala tsy ambaratelo ny mpanjaka ny Sirianina, eny fa na dia ao amin'ny trano fandriana aza dia ho samborina, ho atao sambobelona, ary rehefa azo oa dia ho resy ny zanak'Israely. Eo amin'ny 140 ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy, ka tonga alina ireo nanodidina ny tanàna.
natao fahirano zany ny tanàna nisy ny zanak'Israely ary tamin'ny alina nanaovan'izany jao ny zavatra nitranga eo amin'ny 15 ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesa manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Eto zany dia rehefa ny fomaraina ny mpanompon'ny ty Elisa ity, ilay zatovy kely izay mpanampy azy, dia tazany indro nisy soavaly sy kalesa be deaibe manodidina ny tanàna ary fantany avy hatrany fa fahavalo ireo izay tonga nanodidina ka nanao fahirano ny tanàna nisy azy. Ary verevitra ty zatovolahy ty, tsy fantany ny tokony atao ary tonga izy nanontany ny tompo nanao hoe ahoana ny ataontsika? Fa dia ny tsara ngamba dia aleo milavolevina mba tsy ho faty, ahoana ny fomba anavotantsika ny aintsika? Izany no fanontaniana izay tonga tao aminy. Ary izao nefa no valiteny nomeny Elisa azy eo amin'ny 15 ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Nanahoana re raha ianao ny teo amin'ny toeran'io zatovy hoe, nanahoana ny mba fihetseponao, inona ny zavatra mety nataonao? Eo anatrehan'izany teny tsotra zany, aza matahotra. Nahoana moa ianao tsy atahotra amin'ny maha-olombelona? Tena mangovotra tokoa ianao, mipararetra ianao, ary tsy hitanao izay lamba horaisina, tsy hitanao intsony izay atao fa dia very fanantenana ary tena very hevitra tanteraka. Kanefa mbola mahagaga ihany koa raha mbola nilazany Elisa fa ny momba antsika dehibe noho ny momba azy. Ny hitany teo dia miaramila fahavalo, ka aiza izany? Voalazany Elisa fa be dehibe lavitra no ireo miaramila izay efa tonga teo ireo. Dia nivavaka Elisa amin'ny 17 nanao hoe, Jehova mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo, ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Ry mpiaino malala, zava-dehibe tokoa ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny fotoan-tsarotra, amin'ny fotoana izay heverantsika fa tapitra tsisy vahaolana intsony, tapidalakale isika, dia tonga ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Lay anjelin' Jehova mitoby manodidina dia nalefa ny arabaky teny teto amin'ny Elisa mba hamonjy azy. Rehefa nivavaka Elisa dia nifona tamin'Andriamanitra, nangataka ny mba hampahiratany mason'ilay zatovo, dia nahiratra mason'ilay zatovo ka nahita izay efa fahitana hitany Elisa. Raha ny teny zany Elisa tery aloha aza matahotra fa momba antsika dehibe noho ny momba azy, dia Elisa rery no nahita fa efa nisy anjelin' Jehova tonga nanodidina teo. Fa ity zatovo ity izay tsy mba nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra dia voatery nangatahana tamin'ny vavaka hoe ampahirato ny masony mba ahitany. Ry mpiaino malala, matetika isika dia mba toy izany koa, tsy mahiratra ny masontsika, tsy mahita isika fa Andriamanitra ane dia efa nandefa melohan'ny fotoana fiarovana ho antsika. Andriamanitra dia efa nandefa fomba maro izay entina mitahy atsika sy miaro atsika amin'ny lalana izay misy atsika. Ny torohevitra men'Andriamanitra anao androany, raha toka mbola tsy nanana anjara tamin'izany fiarovana izany ianao, mbola tsy nahita ny masonao, dia izao mangataham-bavaka mba hampahiratin'Andriamanitra ianao, ka mba hahita tokoa ny fiarovana izay ataon'Andriamanitra anao isan'andro, mba hahita tokoa ny fahasoavana izay ataon'Andriamanitra sy ny fanambinana izay men'Andriamanitra anao isan'andro. Eny ho hitanao fa Andriamanitra dia tsy mahafoy, Andriamanitra dia mitahy sy mitantana, Andriamanitra dia miaro anao amin'ny zavatra rehetra. Alohan'ny isarantsika dia misy tantara kely izay tiako mba ho zaraina aminao, tantarana misionera mivady izy reto izay tany Afrika tany tamin'ny vanim-potoanan'ny taonjato 19 rehefa nisokatra ny fandehanana makany Afrika, ary dia tonga tao amina foko anankiray ireto misionera mivady ireto, foko izay tena manompo sampy dia manompo sampy tokoa. Ka rehefa tonga tao izy
dia hoy ny be ny tanàna taminy hoe ianareo tsy mahazo mijanona eto fa izahay tsy malalan'izany andriamanitra reo zany fa ny andriamanitra zay vavahanay dia efa misy ato, andriamanitra mpiaro anay dia efa misy ato, fa ny ianareo kosa dia eto miverina amin'ny tany izay ny avianareo, fa raha zany dia ahita raharaha ianareo. Inona tokoa rehefa tonga ny ariva dia tonga mampitahotra sy mandraho an'ireto olo reto fa hanafika, ary izany fampilazany zany noho ny tonga ny pitso dia efa fantatreto misionera mivady reto koa dia nivavaka izy, ary hoy izy hoe izahay tsy mba manana tahotra fa Jehova mpiandry anay, Jehova mpiaro anay, ka noho izany dia tsy handeha izahay fa mbola hiaraka eto ihany isika. Dia hoy lehibe hitanareo ary zany raha riva jerena ny alina voalohany, ny alina faharoa dia gaga le olona anankiray tao amin'ny io fokokana ny tany hoe fa tsy mba hitanareo fa nisy ady be eny teto e, nisy ady tena tsy mifandrenesa mihitsy tamin'ny alina. Hoy le misionera tsy nahita izahay. Dia nanontany hoe fa nisy inona, tonga hanafika ny olona zay hanafika anareo, dia nefa misy lehilahy matanja be mihitsy izay niandry anareo teto, ary dia vaky nandositra ny olona. Dia gaga ilay misionera nanao hoe zay tsy mba nahita an'izany, kanefa fatany nanomboka tamin'ny fotoana io fa nandefa anjely Andriamanitra mba hiaro azy mivady, ary dia afaka nanohy somatsara ny asa nampanondran'Andriamanitra azy izy, dia ny ahatonga nyreto olo reto ho tonga kristianina, ho tonga mpivavaka amin'Andriamanitra izay any an-danitra fa tsy ho amin'ny sampy. Ry mpiaino malala, nahoana moa Andriamanitra ny tsy hanome anjely izay hiaro anao koa? Raha mangataka ianao tsy ho tazany masonao io anjely io, tsy ho hitanao mihitsy izy, kanefa kosa ny vokatry ny fiarovana izay ataony aminao dia ho tsapanao isan'andro, ary amin'izany no idaranao sankalazanao ny anaran'Andriamanitra izay any an-danitra. Eny ry mpiaino malala, amin'izany teny zany no andeha fanaovantsika veloma androany, ary iriko mba ho tanteraka aminao anie ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ity androany ity, koa dia manao velomanao no namanao andriambovonjy-arinaivo ho amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma toko. Ny ambasadora zay natao nao rehetra fantatro fa mahaso, fitiavan-tsy voafetra eny atramy ny taloha, ray fitiavana ianao mihijery atrany sy miay ny fiainako. Na mandeha aho la mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra, fantatrao ritsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao. Na umami na mangidy ny andro sisa iainako, tsy izao no misafidy fa ianao ritsito, ray fitiavan'la ianao faniriko ao anaty tsy hisaraka aminao. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Na mandeha aho la mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra, fantatrao ritsito ny fiainako tontolo
tananao na mandeha aho na mitoetra hitanao avoko ny miafina rehetra fantatrao ritsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao ray fitiavan'lay anao ny fiainako tontolo eo ampelatananao eo ampelatananao zay lay onjany fanantenana arena ny fahasalamako arena ny fahasalamako famela belarana ara-pahasalamana hitondrana torohevitra mahasoa ahatonga Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona atolotry ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Ziksoaba miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson. manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy indray any an-tokantrano any manaraka n'izao fandaharana zay eto amin'ity onjam-peo AWR ity zay conférence mitondra ny lohateny lehibe hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao androany isika dia tonga eo amin'ny andro fahadimy amin'izany conférence momba ny fahasalamana zany dia androany tsika dia iresaka kely hoe ny tsara ho fantatra inona ny tsara ho fantatra manodidina nyity sakafo ity efa maro ihany ireo zavatra nyresantsika teto fa androany tsika misy zavatra tsara ho fantatsika tadidio fa ny sakafo rehetra zay mandalo ny vatatsika dia tsy maintsy mandalo ny lalakanina tsy maintsy mandalo ny lalankanina avokoa ary rehefa mandalo ny lalankanina izy io dia miala avy eo amin'ny lalankanina dia mandeha ao anatin'ny lalandra ary tsy maintsy mandalo ny atao hoe aty na ny atao hoe foie io le atao hoe passage obligatoire ny aty zany dia tsy inona fa karazana barrière anankiray karazana hoe faritra anankiray izay tsy maintsy anaovana sivana ny sakafo izay mandalo ary ny hoanitsika eo zany ity foie ity na ity aty ity zany no tena tomponantoka voalohany manoloana fahasalamantsika raha ohatra ka ny sakafo nijerena satria ny sakafo rehetrarehetra zay hoanitsika dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny foie mba ho tsaraina aloha mandalo fitsarana ohatra n'ireny tômôbila zay mandeha hitatsika miriaria eny amin'ny arabe reny tômôbila reny dia tsy maintsy tsaraina zay vao mahazo mandeha dia ohatra n'izany koa ny sakafo tsy maintsy tsaraina alohan'ny hiparitahana anatin'ny vatana ary iza ny mpitsara ny sakafo alohan'ny hiparitahana anatin'ny vatana dia tsy iza zany io fa ny foie na ny aty ka tsy maintsy mandalo eo amin'ny aty daholo ny sakafo rehetrarehetra zay vao afaka miditra any anatin'ny vatantsika tsirairay avy any ka izao efa nyresantsika tany amin'ny fandaharana tany aloha fa ity aty ity na ny foie dia tsy inona fa izy ny atao hoe ministry ny fanarim-pako izy zany mandrindra ny fanaray-pako rehetrarehetra raha jerentsika ny tômôbila anankiray asitsika gazoaly asitsika menaka le tômôbila kanefa inona lasa setroka indray no mivoaka avy eo rehefa mandeha le tômôbila ary zao ny zavatra misy tiako foana manohatra ny vatantsika ty tahaka ny tômôbila anankiray raha misy tômôbila anankiray vaovao sady mandeha aingana le tômôbila no tsy mandany gazoaly ary tsy manetroka fa arakaraka mahantitra n'le tômôbila sady tsy afaka mandeha firy izy
no mandany gazoal no manetroka averiko ire mandeha be debe zany fomba azo anoarana ty vatantsika ty fa le tômôbila zany nanoarako azy eto misy zany ny tômôbila izay vaovao sady matanjaka ny mandeha aingana kanefa tsy mandany solika ary tsy manetroka fa misy ndre tômôbila efa nahazoazo taona ary tena tsy afaka mandeha firy kanefa mandany solika ary manetroka de tahaka zany koa zany ity vatantsika ity tsy misy hafa am'izany mihitsy ity vatantsika ity isika zany de mila mijery anyity atao hoe aty ity satria iny anjarany aty zany ny atao hoe fitsarana ny tômôbila fitsarana ny vatantsika araka ny resako teo ny tômôbila zay miriaria eny amin'ny arabe eny de tsy maintsy ny tsaraina vao afaka mandeha zany hoe navita ny atao hoe vizite teknika ka ny aty tsika no manao vizite teknika ny sakafo zay miparitaka ao anatytsika ao ny aty na ny foi no manao vizite teknika ny sakafo zay miditra ao anatytsika ao eto zany mba hatonga sakafo olany vizity zany hoe ekeny vatantsika ary asoany vatantsika dia aoka ajanona sakafo izay be menaka loatra sakafo zay masaka loatra sakafo be siramamy loatra ary sakafo be sira loatra ary indrindrandrindra ny sakafo zay ahitana ny zava-mahadomelona isan-karazany anisan'izany ny alkôla isan-karazany fomba ny olona mihitsy akehitriny isaky ny avy misakafo de misotro divay kely amin'ny famaranana sakafo ary misy misotro kafe kely sinsisa reny fahazarana ireny dia tena manimba ary tsy hitondra fahasalamana naoviana tsara ny mamantatra an'izao zavatra manaraka zao koa ny sakafo hoantsika dia tsy ho voaray avokoa fa misy sakafo izay faika-tsakafo izay tsy niraisy ny vatantsika ary reo faika-tsakafo ireo no mifangaro amin'ny mikroba isan-karazany dia mamorona natao hoe diky na ny atao hoe kaka ka izao ity fiforonany kaka na diky ity zany dia miankina amin'ilay kalitao ny sakafo zay ho antsika miankina ihany koa ny fitsakonana nataotsika sy ireo fomba hafa zay fandraisantsika tamin'ny fandarana teo aloha tamin'ny andro faefatra ny atao hoe bien manger na hoe mahaiza amin'ny sakafo eto zany de tiako ny hitarika anao mba atonga anao hanana fahasalamana tsara indrindrandrindra manoloana an'ireo karaza-tsakafo zay mitarika kanser isan-karazana satria ny lalakanina tsika io de matetika tratra ny kanser anisan'izany kansera ny vava atyvava ny kansera ny vavony ny kansera ny tsinay ny tsinay be sy ny sisa ka mba atonga atsika anana fahasalamana tsara tsy ho tratra n'ireny kanser reny dia miezah mihinana an'ireo sakafo mitondra fahasalamana anisan'ireny ny fampiasana ny atao hoe tamotamo na ny atao hoe curcuma ny fisotroana thé vert ny fisotroana rano miaraka amin'ny poivre kely satria ireny zany mahatonga ny fienany riska amin'ny atao hoe kanser ny mifanohatra amin'izay de zao ny sakafo zay manafaingana ny fisehoany kanser sy ny fivoarany kanser dia ny sakafo avy amin'ny fatim-biby rehetrarehetra zay resantsika ombienombeny za moa zany de fa lasa mahazo anarana mihitsy any iny ndray dokotera fatim-biby iny ndray dokotera fatim-biby de isaka miteny de tsy maintsy miresaka an'io fatim-biby io tena zava-dehibe ny firesantsika anazy io satria tsy mitondra fahasalamana ho antsika velively zao ndratsika de iresaka kely ny atao hoe ny sakafo sy ny fitombona be dehibe mihitsy ny zavatra tsara ho fantatsika ny zaza na ny hoe zazakely na ny tanora de mbola ao anatin'ny fitombona izy reny ka ireny tanora ireny na reny zaza reny dia mila proteina be dehibe izy reny mba hanao ny atao hoe hery fanorenana io no atao hoe hery fanorenana zany hoe sakafo mitondra fanorenana na construction ozytsika raha ohatra namboatra trano ianao de tsy maintsy mitady briky satria ny briky iny ny alahadahatra anao de lasa voarafitra ny trano de tahaka zany koa ny vatantsika raha te ho vita ny trano ny vatantsika de tsy maintsy maka an'lay briky atao hoe
proteina isika ka zao ny zavatra tsara ho fantatra talohan'ny taona 2000 dia nofantariny olona ary nalaza mihitsy hoe raha tena te sakafo tsara isika dia sakafo be proteina no atao satria reny no mahatonga ny croissance na ny développement na ny fitomboana zavatra tsara ho fantana nefa de zao ireo zay mihinana sakafo tsy be proteina indrindrandrindra ny proteina animal moa zany resaka io fa sakafo proteina végétale no hanina de reny olona reny ohatra ny mahi kely zany fomba fijery azy ohatra ny manifinify kely zany fijery azy tiako ny resaka anty teny ity mba atonga atsika ho tonga saina tsara amin'ny resaka ny atao hoe tsara ho fantatra mikasika ny sakafo ny sakafo zay mampitombo aingana dia mahatonga ny aretina aingana ary mahatonga ny fahafatesana aingana averiko indray mandeha ny sakafo zay mampitombo aingana dia mitarika aretina aingana ary mamono aingana mitarika amin'ny fahafatesana aingana zany hoe tsy tsara loatra ny mihinana sakafo zay mampitombo aingana ary zay ny tsy tsara am'izao fotoana zao dia betsaka tokoa ny olona izay miazakazaka mihinana antony proteina isan-karazany itony ary lasa ohatrany hoe fahazarana any amin'ny tanàn-dehibe maro mihitsy maneran-tany ny fiazakazana finanana sakafo be proteina sy be kaloria fa averiko etony ray zany a fa ny finanana sakafo be proteina sy be kaloria dia tena fahavalon'ny fahasalamana satria ho avy daholo reo fikorotanana isan-karazana anisan'ny fikorotanana zay fandresantsika tany aloha tany tamin'ny fandarana teo aloha dia ny fikorotanany torimaso be deaibe mihitsy ny olona miantso anahy hoe dokotera za lasa tsy matoro mihitsy alao mba jerena kely ny sakafo so de be kaloria loatra ny sakafonao so de be proteina loatra ny sakafonao de zay mahatonga anao lasa hanana an'izay fikorotanana amin'ny torimaso zay ary ao koa sasany manana olana amin'ny atao hoe trouble de mémoire za lasa tsy mahatadidy mihitsy tsy mifikitra mihitsy ny zavatra tadidiko sao de ny sakafonao be proteina loatra sao de ny sakafonao be kaloria loatra ohatran'izany keo ny trouble d'humeur zany hoe misy olona vetivety eo de faly izy vetivety eo dia tesitra izy vetivety eo de faly izy reny olona manana ny humeur miovaova ireny zany a dia matetika avy amin'ny sakafo mahatonga an'izy ireny na izy be kaloria loatra na izy be proteina loatra na izy be sady be proteina be kaloria ary indrindrandrindra ny trouble digestif be de be mihitsy ny olona lasa manana an'izany trouble digestif zany am'izao fotoana zao mbetika mivalana mbetika mitohana mbetika mivalana mifandimby zany mivalana sy mitohana ohatrany hoe manahirana mieritreritra an'izany kanefa mety antony tsotra na tonga an'izay a dia ny sakafo be proteina loatra na ny sakafo be kaloria loatra ary ny tsy fahaizana mandanjalanja an'ireny sakafo reny ka inona ny vokatry ny reny sakafo be proteina sy kaloria reny dia ho avy ny croissance plus rapide zany hoe mitombo aingana le olona tereko masaka tena ho vetivety de ngeza be ary le zanakao le kely fa ngeza be ary efa nyresiny mihitsy ianao zany ny zavatra tenena ary ny sasany de mandokandoka ny reny zanany lasa ngeza be reny satria mitombo tsara ny zanako kanefa tadidio mbola averiko indray a ny sakafo zay mampitombo aingana manafaingana ny fahatongavany aretina ary manafaingana ny fahatongava fahafatesana ka tsara zany ny mieritreritra atsika fa ankoatran'ireo de misy trouble hafa ohatra ny diabeta ny tension ny obésité ny atavezana ny cancer ny atherosclérose isan-karazana maro de maro ireo aretina zay mety azontsika tany saina zay vokatra n'izany finanana sakafo izany ireo ndray zany tsara ho fantatra omena antsika amin'ity androany itya inoko fa nasoanao izany ny tena docteur Eva Ravelson atrany moa zany a manao an'izao fandaharana zao a
dia ny laharana 03439 moa zany ny azahoana ny tena koa na ny laharana 03312 261 77 manao mandra-piona amintsika tsiraray avy indray veloma tompoko. Tarika harilala Mandragariva na inuna manzuana Ialina e madiva uavila maranava La sendra nia di mafi feno avuna nilalana Zenawa mitsikilira AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Namboari milay pahary ahai mitsikiana Elina dia marary ni Yesu mahazoana Fatiki wenti mandesi ni ambumpusi ni avuna Nitsiki agawampu maneuni tifiaganana Fatiki nweti mandesi ni enatasi ni tauta Maluva ni endi chao umate uti mafinaricha Tsy efa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Lay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola eo ampandalianana ny fahagagana manodidina ny ranomasin'ny Galili isika, karazana mesi hafa na mesi tsy nampoizina, izany lohatenin'ny fianarantsika anio. Miaraba sady manasanao hatratra amin'ny farany, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndetsikivy. Niatrika olana Jesosy sy ny mpianany, inona moa izany ary ahoana ny namahana izy ireo an'izany? Manasanao iara-maki ny Marka toko 4 andiny 4:17 ka hatramin'ny 12:15. Marka toko 4 andiny 4:17 ka hatramin'ny 12:15. Ary noho ny ala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka honena azy, fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy. Ary rehefa hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianany ka nanao hoe, tany foana ity ka efa hariva ny andro ankehitriny. Raha vao ny olona mba hankanesana eny an-tsaha sy eny mivoatra manodidina hividy haninao azy. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe omenareo hanina izy, fa hoy kosa izy ireo taminy, andeha hividy mofo izay azony denari 200 va izahay ka omena azy hohanina?
fa hoy izy taminy misy mofiry any aminareo andeha izaho ary rehefa fantany dia hoy izy 5 sy azan-drano roa. dia nasain'i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra atao antokotokony eny ambony ahy maintso izy dia nipetraka antokony 150 avy ny olona. Ary rehefa voarain'i Jesosy ny mofo 5 sy ny azan-drano roa dia niandrana ny lanitra izy ka nisaotra dia nivakiny ny mofo ka natolo ny mpianatra mba harosony eny alohan'ny olona ary ny azan-drano roa nozarainy tamin'ny olona rehetra ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky ary nangony izay sombotsombon'ny mofo sy ny azan-drano ka dia nahafeno arina 12 ary izay nihinana ny mofo dia 5,000 lahy. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia naniry ny mpianany hita ialohan'ny Betsaida mandra-pandravan'ny olona ary rehefa nanao velomany olona izy dia lasa nankany tendrombohitra hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mbe teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely ary izy irery ihany ny teo an-tanety ary nahita azy ireo sahirana ny vohy fatratra izy fa notohain'ny rivotra ary tokony ho tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny aminy nitsangatsangana tambony ranomasina Jesosy ka nikasa andalo azy ary rehefa hita nitsangatsangana tambony ranomasina izy dia nataony matoto ka niantso mafy izy ireo fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao hoe matoki fa izavy ihany aza matahotra. Ary niaraka nankeo amin'ny teo an-tsambokely izy dia nisahatra ny rivotra ka dia talanjony izy ireo ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Rehefa niverina avy ny toro ny mpianatra dia nandeha niaraka tamin'i Jesosy hiala sasatra teo akaikin'ny ranomasin'i Galili. Nisy olona 5,000 efa tonga teo talohan'ny zareo. Hitan'i Jesosy ho toy ny ondry tsy misy mpiandro reto vahoaka reto ka dia nampianarina nandritra ny tontolo andro izy ireo. Noho ny hariva nasain'ny mpianatra nody ny vahoaka hitady sakafo. Nitenen'i Jesosy anefa ny mpianatra mba hanome sakafo azy ireo. Nyresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianany dia maneho fa niezaka namahany olana tsy tamin'ny fanampian'Andriamanitra ny mpianatra. Nanao fahagagana anefa Jesosy amahana ny olana. Nampiasa mofo 5 sy azan-drano roa Jesosy amikisana vahoaka betsaka. Manampy antsika hahalala ny hevi-diso teo amin'ny Jiosy momba ny Mesio tantara io. Nanantena ny Jiosy fa ny mpamonjy dia hanafaka azy ireo amin'ny Romanina. Nino izy ireo fa izany fanafahana izany dia hiteraka fiadanana. Raha fantatry ny Romanina fa nisy 5,000 lahy ny vorotany anevitra dia hieritreritra izy ireo fa manangana tafika hiady amin'ny fahefana Romanina Jesosy. Tsy nanao ny fihetsika nantenain'ny olona ataony mpamonjy Jesosy. Tsy nitarika vahoaka hiady amin'ny Roma izy. Ny raha ny andeha ny mpianany ary nasainy nody ny vahoaka. Rehefa izany dia nankeny tendrombohitra izy mba hivavaka. Nihevitra ny Jiosy fa hanafaka ny Israely amin'ny Roma ny mpamonjy. Jesosy anefa tonga mba hanafaka ny olona amin'ny fahotana. Izany no nandehanany tambony rano. Nasehony tamin'ny mpianany tamin'izany fa izy ny tompo izay mifehy ny natiora. Tsy tonga hanjaka teto ambonin'ny tany tamin'izay fotoan'izay nefa Jesosy. Tonga izy hanolotra ny ainy hosorona ho an'ny olona maro. Tsy nalala ny antony nahatongavan'i Jesosy teto an-tany ny Jiosy. Manasa antsika izany mba handalina ny soratra masina ahafantarantsika ny marina ny amin'ny fiaviany. Amin'izao andro farany izao dia tsy miandry azo ilay zanak'ondry intsony isika fa ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Efa vonina hiatrika izany andro lehibe izany ve ianao? Izany fanontaniana izany indray no isarantsika androany. Manantena mbola ho tafoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.